fa voapirofo ohatra amin'ny idirana tamin'ny digitalisation ho an'ny anjery manontolo fa misy fanodikodinam-bola amina miliarany maro ny vatsim-pianaran'ny mpianatra raha tato anatin'ny roa taona farany mandidina ny 30 miliara ariary no hita hoy ny ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Onona saina. Ny enatra amin'ny 50 isanjato ny vola nivoaka tamin'ny kitapom-bolam-panjakana andoavan'ireo vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo raha teo anelalelan'ny taona 2020 vola manodidina 30 miliara ariary saika nanefana vatsim-pianarana ho ana mpianatra matotoa raha tsy nirosona ny digitalisation. Taoriana ny digitalisation dia nahavita économie quasiment na 50% ny fitoronam-panjakana par rapport ny teo aloha ao anatin'ny dépenses à constater zany. Anisan'ny économie zany rationalisation na coût hitantsika tamin'ny roa taona lasa moa zany à peu près teo amin'ny 56 milliards d'ariary pour mpianatra fotsiny. Ny payentsika tamin'ny taona lasa teo dia teo amin'ny à peu près teo amin'ny 26 milliards teo, zay le tena économie 50%. Izany hoe misy an'izay atsasan'izay zany no ny payen'ny fanjakana tsy tokony ho izy. Dia hitantsika zany misy manakorotana ihany ilay satria fantatritsika tsara zany fa tena misy tsy justifié, misy dépenses tsy justifié au niveau de l'université izay hitantsika amin'ilay nanaovantsika ilay digitalisation. Dia normal raha misy mpanakorotana zany any ambadika any tsy teny akory ara politique io na ara économique io sa ara social fa rehefa mivoaka les chiffres dia tsy afaka miteny intsony hoe le fitondram-panjakana ve no migiafy. Araka izany fantatra fa nisy ny fandodikodiam-bolam-panjakana amin'ny université eto amintsika. Andrasana manoloana izany fanadadiana lalina tanteran'ireo tompon'andraikitra isa-tokony menga amin'ny ministera ny fampianarana ambony ahafahana mampiatra ny lalàna amin'ireo izay nanodina ny volam-bahoaka. Fomba izay nahitana fahombiazana ny fidirana tamin'izy ity hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny atao Rakajy Mirindra ny posta sy ny fifandraisan-davitra ka ho velarina amin'ny sehatra hafa. Misy ny fametrahana ny hoe identification unique iarahana ministère ny intérieur. Misy ny fametrahana ny amin'ny resaka fandriam-pahalemana zao caméra de surveillance erana Antananarivo Ray Manontolo misy quasiment 300 sites na caméra de surveillance ho apetraka. Ny efa misy moa efa mandeha fa mbola tsy tanteraka izy rehetrarehetra fa 16 septembre tokony efa mandeha daholo. Misy ihany koa ny fametrahana ny resaka connexion privée an'ny fanjakana izay tsy miankina intsony amin'ny opérateur télécom, ny reconnaissance an'le certificat na vaccination antsika QR code iny ho an'ny any ivelany raha ohatra ka Europe mihitsy zao mety hoe ho avy ny vaninandro mety alana sasatra tokony hoe ho vita koa ny reconnaissance ny QR code tsika zany makany ivelany zany zao resaka vaccination santé. Natomboka androany teny Andraharo ny semaine de l'innovation publique 2022 iarahana amina ministera maromaro. Ankoatra izay ho fantatra amin'ny volana septambra izao ihany koa raha ela ny politika pampandrosoana ny ahitao Rakajy Mirindra sy ny digitalisation eto Madagasikara. Fotoana izay anaovana tombana sy ametrahana paikady amin'ireo sehatra samihafa anafainganana ny fomba fiasan'ny fanjakana sy anatsarana ny fitantanam-bola.